toy ny tantara ty tantara efa lasa nofiratsy ho antsika vahoaka malagasy efa 50 taona izao no niaina tsy tapaka, zany hoe en permanence andro aman'alina ny dikan'izany ao anatin'ny langy sy ny tsy fahamarinana sika vahoaka malagasy. Ka zao mbola hita izao indray ny fanaovana didiky felehibe fanaparam-pahefana ary koa fandikan-dalàna, sotro zao fandikan-dalàna autorisé, hoe vol autorisé, zany alabato autorisé azo antoka omen'ny CENI sy ny HCC alalana eto amin'ny firenena izao indray angalarana ity fifidianana solombavam-bahoaka ity, azahoana na tiana na tsy tiana amin'ny fomba rehetra ny maro anisa ao amin'ny antemeram-pirenena. Fa efa napoizina fa tsy vaovao ny toe-javatra tahaka izao, satria olona tsy tandalana, olona mpanonga-panjakana, vazaha manao amboletra mitondra ny firenena malagasy no eo amin'ny fitondrana. Mbola ataoko hoe farankisosina foana ny fitondrana iny sy resaka filoha ataontsika farankisosina, satria tsy misy ara-dalàna, tsy misy légitimité, tsy misy légalité na de kely aza. Ka rehefa olona tsy mpanaja lalàna naka fahefanan-kery ny amboletra tamin'ny fanonganam-panjakana, izao mbola mitohy amin'ny fangalaram-bato zao indray, dia tsy gaga isika raha tsy hisy demokrasia zany eto Madagasikara. Ahoana moa olona mpandika lalàna ve hanaja lalàna ankatoa ny safidin'ny maro anisa? Ka tsy hisy zany fifidianana madio zany eto amintsika, fa ny zavatra homanintsika zao dia inona no valikafatra omentsika an'ireo manoloana an'izao tsirariny, vakitrano, fangalaram-bato, fangalarana bevata, zany hoe tsy tahotra tsy henatra zao lasa avadika ny rasa moa le gisalahy mangalaketsa landray ny behivava ary manirika ny agegeny sy ny asa ratsiny any amin'ny hafa. Lazaina fa sady mangala-bato no mividy olona, manery ny olona hifidy, kanefa zany ny fomba fanaony mihitsy no anenjehany ny hafa sy ahiliny any amin'ny hafa io. Ka mahatonga izao savorovoro sy tena kilalao maloto zao dia ny tompona andraikitra voalohany no tsy mahefa, de tsy ninona zany fa ny CENI lazaina fa maleo tena nefa mibaribary, de efa gaigy sy ketrona sy dolona daholo ny malagasy raha anaiky fa izao CENI misy ankehitriny zao
no hoe maleo tena tsy voatsindry fa manao ny asany ampahalalahana sy ampahamarinana. Tsy adala tsigaigy akory ny vahoaka fa mbola hoavy ny ny tantara hitsaranareo. Ka ny Useni io dia efa vita fatotra araka izany, zavatra natao be manaiky fotsiny io, atao anamarinana ny zavatra tsy marina. Ka ny olona fotsiny niova, mody niova fotsiny ny filohan'ny Seni fa ny fomba fanao dia tsy misy hafa. Tsy misy hafa amin'ny fomba fanao fa de efa mazatra ohatry ny isan'andro ihany. Ka efa hitatsika hatramin'ny taona 2020 marihana aloha zany tsara marihana alohan'ny rehetra fa io Seni io dia averimberina hatrany hatrany fa rafitra napetraka amin'ny Frantsay, miparasitena nalefa amin'ireo zanatany Frantsay rehetra, zanatany Frantsay rehetra aty Afrika, tsisy afa-tsy Afrika, any amin'ny tany hafa tsy misy an'io, any amin'ny Frantsa tsy misy an'io. Eo amin'ny tany zanatany taloha amin'ny Frantsay no nampidirany an'io Seni io, mody hoe hanampiana amin'ny resaka fifidianana mba ho fifidianana ara-dalàna sy bla 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 daholo io. Fa io Seni io dia rafitra fitaovana natao anolanana ny safidim-bahoaka, zany anolanana ny valim-pifidianana, angalaram-bato zany mazava be mihitsy, ao ny ala-bato ao anatin'io Seni io. Satria rehefa resy izy ary amin'ny fandatsahana ary anaty orona ny bilta ary amin'ny birao mpifidianana de miala any le PV de tonga amin'ny Seni de mivadika. Ny 100 lasa 100 reny efa mivoaka tsikelikely reny ny fandehan'ny asa ratsy sy ny asa maloto. Ka ny tanjon'io Seni io zay ny andoavana vahiny vola ametrahany an'ity fanampiana hoe vola fifidianany ity, indrindra fa ny famatsiana volan'io Seni io dia ny ametrahany ireo omby okazava omby tsy ampy fisainana ary tena maty eritreritra, azo bakiona à gauche de à gauche, à droite de à droite, petraka de mipetraka sanatria ohatry ny amboa. Zay nanaovana an'io Seni io, olona bakiona ametrahana olona, zany hoe ametrahana ireo olona ho fidiana hiaro ny tombontsoan'ny vahiny Frantsay. Zay no tanjon'io Seni io. Ka raha mbola eo io Seni io de tsisy raha valiny zany fifidianana zany, nanerana any Afrika de toven'izay daholo, savorovoro de mbola io Seni io ihany no antony. Fa ny any Afrika zao efa manomboka tsy manaiky, efa mijoro ny olona tsy manaiky lembenana ntsony, indrindra ny tanora amin'izao fotoana de reny hitatsika afaka maneho ny safidiny, na de misy erisetra, misy maratra, misy maty aza ireo rahalahy any Afrika, ireo firenena rahalahy any Afrika, zanatany Frantsay teo aloha, efa manomboka miala amin'izay fanjanahantany izay. Isika malagasy no tavela taraiketo satria sika na mpitondra atsika entre farangososi na entre guillemets, entre dia Frantsay
ka olona frantsay zany tsy tombotsoa amin'ny frantsay aloha mandeha voalohany indrindra. Mandeha fitoerana malagasy mihinany tsy fihinany maty am-pitorana, tsy tompony taniny intsony, anjakany ny vahiny ary hanitra fadiranovana ho fongotra tanteraka. Isika malagasy raha mbola io fitondrana io mbola mahazo 5 taona manaraka eo ary tsy hijanona eo izy raha mbola mahazo an'izay, ka mentsika ohatra mazava ny mahasa maloto an'io seny io fa tsy azo atao manaratsy raha tsisy mipirofo. Taona 2024 ny filoha lefitry ny seny, filoha lefitry ny seny Anserianos ozy izy ny fiteny frantsay no niaiky ny baboka fa nisy doublon roa tapitrisa tamin'ny fifidianana nangalarana iny fifidianana tamin'ny 2024 iny. Roa tapitrisa ny filohan'ny seny no miteny ohatran'izao zavatra ataoko zao, miteny ny vatana namoaka zany. Inona ny zavatra toyiny? Zero manatody ny totofana aingana de aingana. Izy nanjavona tsy hita zay nefa rany hatramin'izao tsy re hoe inona marina ny tena zavatra nefa nahazo azy, fa dia nandeha soma tsara le fifidianana nekena tsy azo ivalozana fa ny vazaha ihany Cédric no nandresy tamin'ny 2024 efa vazaha izy tamin'izany, 2024 izy no nahazo ny nationalité frantsay. Ka eritrereto amin'izany roa tapitrisa doublon vaty doublon vitavita ho azy. Aty amin'ny tany tandrefana hoe tena hoe manaja an'izany demokrasia zany raha vato ataontsika hoe zavatra ray roa telo fotsiny no mazava be fa misy mangalatra ohatr' zany, efa foana le fifidianana miverina. Ka tamin'ny 2024 koa dia analina ireo fitarainana noho ny tsy ara-dalàna fa nitsakitsahan-dalàna alabato nolazaina fa tsy fahombiazana tamin'izany, ary ny valin'ny HCC moa nefa rany de hoe tombona fa tsy azo raisina le fitarainana ho parazana zany ho antsika vahoaka. Ka ninona zany ataon'ireo kandida eo amin'ny fitondran'ireo na filoha io na député io, mbola ho avy koa zao ny ben'ny tanàna de tsy misy bedy zany hoe tsy maty manota, zay tian-dralahy atao no atao. Ny olona indray no lavadiny lazainy fa mangalatra, ka rehefa tsy misy fitondrana entitra io resaka seny io de mazava ho azy fa gaboraraka ny alabato sy ny zavatra tsy marina no anjaka eto amintsika tsy misy farany. Zao efa fanao moa zany hatramin'izay ny maty mbola mandeha mifidy, ny famonona ny olona, safidin'ny olona tsy hifidy amin'ny tsy ampidirina ao anaty listra, karapanondro lazaina fa diso, nefa vo tamin'izao fifidianana faran'izao mazava be hoe olona tsy manana karapanondro afaka mifidy, olona tsy manana kara-pifidianana afaka mifidy. Ny lalàna dia tsy maintsy manana kara-panondro anao miaraka amin'ny kara-pifidianana ary ao anaty lisy mpifidianana vao afaka mifidy.
fa de reny eny reny hoe misy olona tsy tany anaty listra nefa de mifidy soma tsara. Ka na ireo tratram-body omby ary tratra hoe mitondra bulletin fa précoce sy ny karazan-dreny de tsisy be de miala maina ohatrany tsy nisy ninona. Ka raha ny tokony ho izy dia tokony hiteraka fihitsanana ho an'ireo kandida zay manao fandikan-dalàna. Zany hoe raha vao misy an'ireny olona reny zany mitondra bulletin précoce amin'ny anarana kandida iray na koa manao mitondra karatra maromaro na mifidy imbetsaka, olona ray mifidy imbetsaka dia tokony hiteraka elimination, zany hoe fihitsanan'ilay kandida zay naniraka ireny olona voavidy ireny. Fa raha mbola tsy tonga am'izay tsika fa mbola anaiky ny hoe ahazo ekena amin'ny akabeny na de roa tapitrisa raha ny doublon dia io tikodiny eto tsika menakavy tsisy zavatra anjary fa fandanimbolam-bahoaka fotsiny io, satria trosany eny anaovana an'io fifidianana io. Sady fandaninandro ny vahoaka no fandanimbolam-bahoaka anapitrisany ny fanaovana fifidianana tsy misy varana ohatran'io. Satria maninona raha tonga moa de tendrena hoe iranina no solombavam-bahoaka rehefa ohatra zao ihany. Zany hoe tsy misy olona zany afaka anao ny safidy, ametraka ny safidy marina fa de terena ary atao amboletra zay olona tiana olanina sy hovidiana eo. Hatramin'ny lehibe mifoky tany avy zao efa manao ny laloahany, satria ireo lehibe mifoky tany eo am'izao fotoana ireo ny akamarony de efa voafatotra efa voafehandry zalahy daholy hiaro ireo mpifidy mpangalatra tsy ao anaty listra, satria zany ny tokony ho fantatry ny be mifoky tany hoe io olona tsy eto mifoky tany. Zay ny ametrahany an'ireny lehibe mifoky tany tendreny reny. Hatrany mifoky tany avy zany ny lehibe mifoky tany efa tsy mivahoaka tsony ny mifidiny zay lehibe fa de reny ahitana olana eran'ny tanàna rehetra reny. Ka aza varimbarintsika amin'ity resaka hoe mpanara-maso ity, am'izay resaka eo amin'ny lafiny tsy fanarahana lalàna izay. Misy ireo hoe mpanara-maso iraisam-pirenena, resaka blablakara daholo reny rehetrarehetra reny, tsy misy zavatra hoentiny reny, tsy misy antony ny ilaivana an'ireny, satria reny dia fomba fiseho ety ivelany fotsiny. Fa isika malagasy tsaiky moa na 720 tapitrisa na 820 na 920 na 30 tapitrisa no maso mandidy mandray an-tanana ny hoavitsika, miady ny marina ary miady sy mitolona mba hisiny ny valim-pifidianana madio, mba ny safidim-bahoaka marina no hoajaina. Fa aza mantokitoky an'ireny hoe Européenne, Union Européenne, ino reto ato Afrika reto, kadimborona fotsiny reny. Fa rehefa mipetraka ao io izao io filoha tsy ara-dalàna io ny eo nisy ny teny ve teo, mbola ireo akatoaviny ralahy ambadika ireo ihany, satria tombotsoany ny azy mandeha aloha, mody mananina eo fotsiny izy fa io olona tsy manjary io mety aminy io, satria olona ohatr'ireny no mivarotra ny firenena, olona ohatr'ireny no mivarotra ny tanindrazana.
olo loatra reny no manaiky-baikona ary mame tombon-danja ny vahiny melohan'ny malagasy. Ka zava-doza akoatr'izay ataon'ity seny ity, akoatry ny fanolanana ireo PV valy ao anaty PV zay efa nalain'ny olona sary tongany de lazaina fa nanjavona. Teo zao nisy resaka nivoaka vaovao hoe mitaky fampitoviana reo PV original, zany hoe niainga avy any amin'ny birao mpifidianana nalefa any amin'ny seny sy ny any amin'ny seny tsy hitany nalehan'ny PV any amin'ny seny, eritrereto amin'izany. Ka mailomailontsika fa fehiny zay zavatra nolazaiko zay dia nandefitra manana ny rariny foana hatrany isika maro anisa 15 taona izao mba hitsinjovana ny fihavanana malagasy, mba hisorohana ny korotana sy ny ramandrika. Fa arakaraky ny andeferatsika no antsahan'ireo atsika ny tapin-doha, ary raha ramandrika olona 10 ny tokony ho faty sanatria zany tamin'ny 7 dia amin'ity izy mety ho betsaka noho izany, satria efa niorom-paka ilay devoly olony ratsy eo amin'ny fitondrana. Satria raha olona tsara tsy hanao zao malagasy, olona tsara zany tsy amorotra ampiray tandrazana aminy ary tsy angalatra tahaka zao, angalatra sesilany tahaka zao, fa manao kilalao madio, manaja ny lalàna ary manaiky zay safidim-bahoaka. Zany ny olona tsara. Fa rehefa olo tsy vanina, tsy manaiky resy tahaka zao dia olona tsy manjary izy zay. Ao raha olona manao ratsy ny olona tahaka zao. Ka efa sangy mihoatra ny loha zao ataon'ity fitondrana tsy ara-dalàna ity zao. Raha mbola nananteny sika lalao madio ary akafahefana amin'ny ara-dalàna, dia ny fifidianana tsy misy osoka izany, tsy misy halatra, dia nofy izany. Nofy izany. Tapitra ny faharetana sy ny fandeferana raha ohatra ka te ho velona isika. Raha te ho faty moa dia mibaboka mitolo-tena hoe vono zahay. Zay midika koa hoe mbola tsy ampy izao fahoriana zao, ampio fa tena tianay, tena revinay le fijaliana sy le fiainana. Ka ao ny filazan'ireo olo malaza fa rehefa mpitondra no mivona amin'ny lalàna, mandika ny lalàna, manitsakitsaka ny lalam-panorenana, manazimbazimba sy mamorotra ny vahoaka tahaka zao, dia adidy ny mitraotra, adidy ny miaro teny. Zay le hoe zay le hoe défense, légitime défense. Adidy ny vahoaka, miaro ny tenany, adidy ny miaro ny fireneny rehefa mivoaka manao ny tsy rariny, manao ny tsy mety ireo lazaina fampitondrana. Ka
adiditsika zany raha vao hoe mamoaka didy eo reo hoe reto no solombavambahoaka nefa misy na de ray fotsiny aza olona tsy lany mihitsy ao anatin'io terena ho lany. Io zao ny ataony ramatoa ministra io ministra Saribakoly, ministra tsy tononiko le zavatra nieritreritro, ministra anarany fotsiny, ministra ny totongana hidina terena, hidina solombavambahoaka. Efa hita fa alohan'ny vahoaka zao tsy lany mazava na de natao daholo ny afindrafindrao sy ny resaka asa maloto rehetra sy ny famoretana rehetra, ny president mifokotany terenanao sy ny anao PV melo mapiasa ny herim-panjakana, mapiasa zandary, mapiasa emoregy, mampiololo, tsy masakana ny herim-bahoaka zany. Mbola ireny vahoaka njoro amanetsiny reny nanohatra azy de tsy lany fa de anao terena, anao tereko masaka ohatry ny voalobo zaza terena ho lany ny olona tsy lany. Ka raha misy na de ray aza am'ireo kandida reo, ary tsy maintsy isy moa zany azahoan'ireo maro an'izy, de midina an-dalabe isika, mijoro na basy na tafondro na fiara mifono vy ohatran'ireny tany Chine tamin'ny fotoanany nanao fetsiketsehana n'ireo mpianatra ambony, de mpianatra anankiray mijoro eo am'lohana tanky iny fiara mifono vy be iny toeriny jorony teo. Raha tsy sa manao an'izay tsika de ho faty fa adiditsika zotsika ny manohitra ary manao zay andro-danana ny tsy marina sy ny tsy rariny amin'ny fomba rehetra, rehefa mamono izy de mila mamono koa sika satria zay mantsy ny fandehan'io. Ary irarirana ohatrin'io tazominy ela eo io valim-pifidianana io de boum lany reto azo ny maro an'isy. Mandeha am'izay ny maramila sy ny emoregy sy ny karazany mamoritra reo zay samy laza sy manohitra fa tsy marina io ary tsy lainga io valim-pifidianana io. Ka raha vao tsy sa manohitra an'izay tsika amin'ny fomba rehetra, maro ny fomba anoherana an'izany. Raha vao tsy sa manao an'izay tsika de veloma lava fa ity ny dernière chance, ity ny farany chance ananatsika amerenana isan-kanana izao tsy ara-dalàna izao, amerenana amin'ny firenena ho tandalàna ary amerenana amin'ny fahamarinana eo amin'ity firenentsika ity. Ka tsy mbola tara izao ho anareo tsy tandalàna koa satria ny endriany no anarinao ny fitenenana. Nareo moa efa zany ny endrinareo fa ny vahoaka no adala mirediredy fa nareo de olona tena mpanaja lalàna ary tena mitondra ny lalam-panorenana eo tapony loha. Ka mbola tsy tara de mba mipetra tsara ry zalahy, mba manetre tena rehefa resy, manaiky resy, tsy mahafaty ane zany resy zany. Io kilalao mitoy io firenena ne tsy janony eto amin'ity 420 ty, mbola isy io na any amin'ny taona 3,420 ary raha itsika mitandro ny fahamarinana hijoron'le firenentsika amin'ny tena izy marina.
ka mitandremany areo satria raha tsy fanaja, raha tsy fampitondra ohatra mipiraitam-po isika. Zay ny tenin'ny tompoky la pasteur Martin Luther King, rehefa tsy fampitondra ohatra mipirala sy fanaja sika, anaja ny lalàna, anaja ny samy malagasy, dia hifamono ohatra ny gaigy eto ary ho fatifaty foana ohatra ny gaigy. Zay maramila anareo zany zavatra tsy aleo vahoaka tapitrisy, tsy ampafiry ny tompoky la dideratsiraka io nanana rezimanta ray manontolo maramila. Reo Émorigo io zavatra resaka tsy manana ny anin-ratsiraka reo, fa de reny izy tsy maintsy nanaja ny alana reny ihany, ka mipetraha tsara hajao ny safidim-bahoaka. Tsy tatinareo, tsy zakanareo ny fanoharana anareo amin'ireo mpanjanatany, reo frantsay mpanjanatany. Tsy zakanareo raha vao mandeha zay mialany zay fanoharana zay, kanefa indrisy fampitondra antsika raha frantsay. Zany hoe tonga nareo de diso avy hatrany. Ka ny vatony ny tady ny atsipy any tandroko ny omby, ary ny teny atsipy any am-pony mahalala. Fa tsy diso raha mampitay izao fitondrana anaty faranokisosiny izao amin'ny mpanjanatany frantsay, satria fitondrana mamono fahafahana io. Ny fahafahana voalohany indrindra maha-firenena amin'ny firenena, miantoka ny vahoaka ho masy mandidy, dia ny fahafahana mifidy sy misafidy zay olona isolo tena azy, na solom-bahoaka zany na filoham-pirenena. Voahosihosy daholo zany zavatra zany tamin'ny andro fanjanatany, ohatrany hoe tsy afaka mifidy zany ne tsika vahoaka, tsy misy hafa reny tamin'ny andro fanjanatany reny ihany tsy ny afaka mifidy zany ny malagasy tamin'izany. De zay voalohany itovizany mampanjanatany an'io fitondrana io, mamono, midaroka, sambotra, managadra tsy andrariny. Zany nataon'ny mpanjanatany daholo zany. Tsy mitoraka saliva vazaha ianao, tsy miaraba vazaha ianao, de any amin'ny violon. Ho tonga amin'izany tsika raha mbola eo reo. Ary ny resaka fangalana ny tanin'ny malagasy ankeriny, ny mampanjanatany azy aloha ino ny adiniko hatramin'ny voalohany dia nanonga-panjakana tamin'ny 2010 baiko, ary tsy kombakomba niaraka tamin'ny Sarkozy lehiben'ny fanjakana frantsay tamin'izany, nanjanaka taranaka mpanjanaka no nanakarama ary nambosy nanoana Anne Cédric efa vazaha akafaefanakeriny. Zay fomba mifanjanatany zany, satria fanjanatany tonga teto tsy nisy niera fa tonga de niditra keriny papapapapa, tsy maintsy manaiky daholo ny rehetrarehetra, zay tsy manaiky de mivonona daholo ny ringaniny. Tsy misy hafan'izany ny ataon'io. Fakana fitondrana keriny, famonona ny safidim-bahoaka, famonona ny fahafahana, tsy fisian'ny fahafahana, maka ny tanin'ny malagasy ankeriny
tsy andrariny. Firifiry reo tanin'ny malagasy zao no lasa mivahiny. Firy tsy tambisainy. Tsy misy afa-zany nataony colon tamin'ny fotoanany. Ary mbola mitoky io ny fandrobany, fangalarana, fanaovana tantery afa-drakotra ny harem-pirenena. Mbola metodina mpanjana tany, ny fomba nataon'ny mpanjana tany daholo zany. Ka eto am-pamaranana fa efa lava ihany zay, dia manentana antsika rehetra anara-maso akaiky faran'izay akaiky ny valim-pifidianana, ary tsy anaiky ho hitsakitsahana ary ho sosena ny safiditsika, satria ny vahoaka malagasy maro anisa no tompo ny fahefana, manome fahefana an'ireo solombavambahoaka ireo, manome fahefana zay mpitondra rehetra hitondra ny firenena. Zay ny hoe mamasy mandidy atsika vahoaka eto amin'ny tanitsika, ka dia mampahery atsika rehetra hijoro hatramin'ny farany, ary vonina hiaro na inkidona na inkiatra ny safiditsika. Dia ny fahafahan'ny Madagasikara zany, ny fiverenan'ny Madagasikara ho tany tandalana, tany tandalana anjakan'ny fahamarinana, mba hahafahantsika mandroso fa tsy ho lany andro amin'ny resaka tsisy varany, amin'ny ala-bato sy ny fiarovan-tserany sasany tsisy farany tak'izao. Mahereza daholo tompo lasy tompo vavy, ary mivavaka ho an'ny tanindrazana isika, mba tsy ho voaolany reto olo tsy manjary ireto, fa Madagasikara ho an'ny malagasy, ary ary ny malagasy kosa ho an'ny Madagasikara. Mandra-peona daholo indray.